d'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadiana amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy anety tenaka hivavaka sy tady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny tany. soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena. oabolana fa 4 andinina fa 4 tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. iaravantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo tratran'ity fotoana izay natokana ho an'ny chaîne d'honnêteté na toy vakana ny fahamarinana dia faly ary avaka ao raha mba nisafidy ianao hiaino izao fandaharana izao dia misaotra betsaka anao ho tahiny tompo any ianao a mandritry n'izany fampianarana mikasika ny chaîne d'honnêteté izany. raha izao tokoa no marobe isika manao toy vakana manerana ny nosy isa tokantrano toeram-piasana na toeram-piasam-panjakana izany na toerana tsotra izany karaha zany toy vakana zany a dia olona izay mandaha ny tsy fahamarinana nanapa-kevitra fa izaho kosa aloha dia hijoro e amin'ny fahamarinana ka tsy hanao zany kolokolo izany ho toa inona re Madagasikara e tena tsy hita ilika mihitsy anjakana ny tsy fahamarinana sy ny kolikoly satria le toy vakana dia matanjaka ary tsy azo ravana satria olona tapa-kevitra resy lahatra fa tsy misy afa-tsy ny fahamarinana ihany no anandratra ny firenena. ho tanteraka ny izany ary manomboka aminao izay efa nanao sonihy handà ny kolikoly sy ny tsy fahamarinana ary vavaka ao an'ny firenena. miaino ny tompo riavako ary mpamaly vavaka izy ho tanteraka amin'ny tany razantsika n'izany. inona rany zavatra ao ambara misy zavatra 3 no lazaina. fahamarinana voalohany dia zao antsoantsony Jesosy raha nitory voalohany izy teto amin'izao tontolo izao ny hoe mibeba fa efa akaiky ny fanjakany lanitra ary koa izy ka tsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany anampo anareo ny zavatra rehetra. io no lakile mamoa ny fanjakan'Andriamanitra fibebahana fialana amin'ny ratsy fandehanana amin'ny fahamarinana finoana an' Jesosy Kristy. izany ihany no lalany fanasitranana amin'ny lafiny rehetra na aretina izany na ota izany na aretina mianaka amin'ny tena manontolo na aretina amin'ny tandry amin'ny fianakaviana saina fo vatana izay aretina mitondra ny amin'ny fahafatesana. ny lakile ny fanalahidy dia zao mba azahoana ny fanjakan'ny lanitra fibebahana fialana amin'ny ratsy fandehanana amin'ny fahamarinana ary finoana an' Jesosy Kristy. ka hoy ny tompo hoe izaho anie ny lalana sy fahamarinana ary fiainany mibebaha miverena amiko ka tsaho ny fanjakako sy ny fahamarinana dia ho sitrana ianao ka ho velona. tenin'ny tompo izany. zay zany ny fahamarinana voalohany fanekena ilay antsoantso nataon'ny tompo hoe mibeba fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. izay ny lakile voalohany antson'ny tompo. fahamarinana faharoa
maro ihany nefa nanao, maro koa ny manana fahazotoana hoe andeha hanao izany, fa izao tsy ho vitanao irery nefa izany. Ao anie ny fakapanahy maro isan-karazany, tsy maintsy resena reny fakapanahy ireny. Mety ihany ny fanahy izy fa nofo tsy manan-kery, ny tompony ny laza ary namperitreritra hoe mahasoa anareo ny fialako izy, fa rehefa mandeha dia irahiko aty aminareo ny fanahiko, ary zany fanahy izany mampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Fa raha tonga ny fanahiny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra, fa tsy teny ho azy izy, fa izy ireny dia ho lazainy avokoa. Jesosy nampanantena koa nefa fa hanome atsika ny fanahiny fahamarinana izay hitari-dalana atsika amin'ny marina rehetra. Te hanao ihany aho fa tsy manan-kery, te hiova ihany aho fa tsy misy heriko hanovako, tsy mahova tena ianao. Maro ireo fakapanahy izay misintona anao, hitarika anao any amin'ny lalana tsy izy. Jesosy nampanantena fa hanome anao ny fanahiny fahamarinana, ary zany fanahiny fahamarinana izany no hitari-dalana anao amin'ny marina rehetra ka hampandresy anao. Fanahiny fahamarinana vao nankalazaintsika tamin'ny Pentekosta anie zany e, satria hoy ny anjely manao hoe, hoy Jesosy manao hoe talohan'ny akarany hoe azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko ianareo. Tsy ho vavolombelona mandresy sy mantanjaka ianao raha tsy mandray ny fanahy masina. Io fanahy masina io no mampijoro anao amin'ny marina rehetra. Ny tompo hiaro anao, omba anao, ary mahita lalana foana izy hiarovana anao. Fa izao ilainao dia ilainao ny fanahy masina. Ahoana ary no azahoana zany fanahy masina izany? Ny azahoana azy dia tsotra. Voalohany aloha, fibebahana. Mibebah. Saia manapa-kevitra hiala amin'ny ratsy, hiandany amin'ny Jesosy tompo ilay fahamarinana, hijoronao amin'ny marina. Aza matahotra, ny fanahin'ny tompo mameno anao sy mampiteny anao. Mibebah, minoan Jesosy. Manapa-hevitra hoe ratsy ny lalako taloha iny zaho zatra manao kolokolo iny zaho mora lavo amin'ny fakapanahy, rehefa raviravezina vola dia resy tsy natohitra iny, ratsy iny. Te hiala amin'iny ary tompo fa tsy mahay aho, koa mamindrafo amiko ianao, mifona aminao aho, mibebaka aminao aho, hiandany aminao aho Jesosy. Meo ahy ny fanahinao, androtsaka ny fanahiny amin'izay mangetaeta izy, ary riaka amin'ny tany karakaina. Io fonao karakaina mora lavo io, tsy mahavokatra io, zay ampitsirianao afafy ny tenin'Andriamanitra tsy mety mitsiry, satria karakaina ny fonao, andatsahan'ny tompo rano izany, dia ny fanahiny izay hikoriana amin'izany fonao izany, hamoto zany fonao izany, ka ahay afaka mitsiry ao ny tenin'Andriamanitra, handresy anao ny fanahiny fahamarinana, hirotsaka aminao, handevona izay rehetra mikotoatona rehetra sy izay rehetra fahalemena rehetra, ka hatonga anao mpandresy. Hay ny tompo mampandresy anao amin'ny ratsy rehetra. Anjaranao ry havako, manolo tena ho azy ary mangataka hoe tompo omeo azy zany, fa ozy androtsaka rano amin'izay mangetaeta aho. Dia mitenena hoe mangetaeta io fanahinao io ah tompo, mangetaeta ny fanahinao ah, meo ahy ny fanahinao masina, dia le fanahiny fahamarinana hameno ny foko ny fanahiko, mba hatonga ahy ho mpandresy, ka azahoako mijoro ho vavolombelona. Fa izy efa niteny azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo, ary izay no hatonga anareo vavolombelona. Raha tsy mahazo ny fanahy masina, tsy afaka hijoro vavolombelona, resaka fotsiny zany. Fa tsy mahay mijoro vavolombelona ianao raha tsy mandray ny fanahy, dia ny fanahy masin'Andriamanitra nefa omeny ianao zany. Raha mangetaeta ianao dia omeny zany, ary izay mihitsy ny lazainy manao hoe tsara ho anareo izy ny ialako,
aleo mihitsy aho mandeha fa rehefa mandeha de arotsako zany fanahy zany, arotsako anareo zany fanahy zany. Rehefa miala eto io fanahy io de fanahiko ihany, arotsako io ilaza momba izy, ary io fanahy io de hampiaiky anao ny fahotana, hampiaiky sy ho toy zao ny fahotana. Izy no hitari-dalana anao amin'ny marina rehetra, izy de hampandresy anao ka hatonga anao hankahala ny ota rehetra, ka hatonga anao ijoro ho tena vavolombelona Jesosy Kristy. Raiso tompoko zany fanahy zany, raiso ny fanahy masina, hampatanjaka anao, hampahery anao, hampandresy anao. Zay ny fahamarinana faharoa. Fahamarinana fahatelo, manana fiainam-bavaka. Jesosy defa niteny manao hoe raha misaraka amiko ianareo tsy mahay manao na inona na inona. Fiainam-bavaka, mitadiava ny tompo sy ny heriny, ka tsaho mandrakariva ny tavany. Raha ny olona zay nantsoina amin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka, hitady ny tavako, tadiavo ka tsaho ny tavany tompo. Izy efa niteny manao hoe mangataha de omena ianareo, mitadiava de ahita ianareo, dondono de hovoana ianareo. Zay rehetra mangataka no omena, zay rehetra mitady no ahita, zay rehetra mandondona no hovoana. Azotsika taony mangataka, azotsika taony manana fiainam-bavaka. Ary Jesosy koa raha de nampianatra ny mpianany, ary tsy mbo hoe nampianatra fotsiny fa niaina mihitsy, niaina izy ary hitany mpianatra zany fomba fiainan Jesosy zany. Izy hoe mireta tory ka mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Mety anany ny fanahy fa ny nofo tsy manan-kery, ka noho zany mba mireta tory de manontany anao aho hoe rehefa tsy mahita tory moa ianao amin'ny alina indraindray mety tonga aminao zany, ina no ataonao? Vadibadika eo ianao de mahita filma be de be ao anatin'ny sainao, mandeha atraizatraiza iny sainao iny, hatrany Tuliara ka hatrany Dego ka hatrany any Iosika tsy fantatro tsony, any Mazenga, any ambanivohitra, mandeha nefa iny mihitsy ny tokony araraotana hoe andeha hiaro tory hivavaka, andeha hitady ny tompo aho, andeha hiantso azy aho, andeha angataka ho an'ny tenako, angataka ho an'ny vadiko, ho an'ny zanako, ho an'ny fianakaviako, ho an'ny fireneko. Mireta tory Jesosy. Indray tsika de tsy ampahitany tory ary manateny izy fa mba hivavaka ianao rehefa tsy mahita tory. Nefa indraindray diso fanantenana ny amiko sy ny aminao ny tompo, satria tsy nivavaka ianao fa nivetsovetso teo ianao de fanahina ny be de be tao anatin'ny sainao tao. Aona zao fa tsisy ny vola, marary ny ankizy, ina ny vidanam-bary, ny vary ty lasa lafo be. Ahoana no atao? Tady tetika ve? Ina no atao? Amidy ve ny entana? Ina ny zavatra atao? Nefa raha amin'iny fotoana iny ianao mivavaka ianao, mamaly vavaka ny tompo, ary tsy takatry ny sainao mihitsy ny valim-bavaka. Gamba misy marary ao trano de tsy mahita tory ianao, nefa ny tompo milaza manao hoe mivavah ozy. Ary zany mihitsy nylazany hoe Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Mira mivavaka isika. Eto amin'ny ato antranoko zany, tsy ato antranoko moa fa anatin'ny lakoroko moa zay maro, misy 3 trano zay ato. Dia nisy zaza anankiray marary, zaza 8 taona, tena narary, nandritry ny 2 volana avy tany Mazenga tany izy io, de asa natratra ny biliarzosy na naninona fa misy rano kakany de misy rano pipiny. De sahiratsaina ny ray aman-dreny de nentina tany amin'ny dokotera satria izy zany mpikambana ao amin'ny amita, de nentina tany de nijery nataon'ny dokotera analizy tsy hita le aretina, nalaina ny ra tsy hita, nalaina ny kaka tsy hita, natao eko hita, ary tao ny tsinainy ny vo. Ary tamin'ny herinandro iny de niteny ny dokotera tamin'ny zoma hoe ratsy de ratsy ty zavatra manjo ny zanakareo ty, satria efa manomboka voany tsinainy.
ary tsy mijanona le raha fa mandeha raha. Ka inona ny tokony atao? De hoy izy ny dokotera, ndany anareo makany amin'ny foibeny amita fa tsy maintsy ampidirina hopitaly ty zazy ty fa tena ratsy. Zay no mivavaka isaky ny hariva zay 3 trano manana fotoam-bavaka. Ary tamin'izay de nisy anankiray zay mahay momba ny fitsaboana ny laza hoe mahatahotra aho izy raha nyteny an'izany ny dokotera fa angamba efa misy zavatra momba ny menace de cancer ve zany sa typhoïde ve zany sa lokany tsinain'le zaza sa maninona satria tsy normal. De zay isaky ny vavaka de namoaka devoly, nametra tanana ny vavaka ary ny taraina, nangataka tamin'ny tompo hoe trano io zazy io Jesosy, ary atao fahagagana mihitsy ny fanasitrananao azy fa ianao efa nilaza hoe mangatà de omena ianareo, mandondona de voana, mangataka aminao zay sy trano. De nivavahana isaky ny hariva tsy nitsara le zaza. Omaly entina tany amin'ny dokotera, fa komaly zany hoe andro talata zany satria zay vao nisokatra ny tany. De natao échographie indray mandeha, hitan'ny dokotera daholo ny dossier-n'le zaza. De hozy ny dokotera, hoay magaky ty, sitrana le zaza, tsy natao tsy nampidirina hopitaly, tsy natao ininina, tsisy ininina intsony, miverina amin'ny laony ny tsinainy ary tsy nisy tsony ny raha. Riavako, mivavaha, manana fiainam-bavaka, mba miaraha mivavaka ianareo mianakavy. Ary raha misy trano vitsivitsy miombona vavaka, aza varina fa iny tenin' Jesosy hoe tsy tsara raha tsy mivavaka mandrakariva ianareo ary tsy mitsatra. Mivavaha, mihay ny vavaka io ny tompo. Miambena hozy izy ka mivavaha mandrakariva mba hahery ianareo i Jesosy ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Tenin'ny tompoko izany, miambena ka mivavaha. Asain'ny tompo mivavaka isika ary miambona amin'izany vavaka izany. De io koa izy eo amin'ny Jona 5:40 hoe mandraka ankehitriny de tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo, mangatà dia ahazo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Asain'ny tompo mangataka isika. Nefa alohan'ny zavatra rehetra, miala amin'ny ratsy fanao, mibebaka ary maniry mandrakariva ny hanana ny fanan'Andriamanitra itaridalana amin'ny marina rehetra. Mivavaha izy, mangatà mbola tsy nangataka ianareo. Zary havana dia tena risy lahatra mihitsy fa mihaino vavaka io Andriamanitra io. Hitako isan'andro ny tanany fa tena mihaino izy. Na manambola ianao na tsy manambola ianao, azonao atao ny mangataka amin'ny tompo hoe iantrao a Jesosy. Impiry ianao aza afaka mijoro vavombelona amin'izany. Impiry ianao mangataka eo anatrehan'i Jesosy de mihaino. Fa ianao ihany ny kamo mivavaka de tsy mahazo na inona fa angoaina fotsiny ianao, angoaina hoe inona re Andriamanitra no ataoko hoe loza ty mafy ny fiainany, tsy voavidy tsony ny vary, loka zany moa de efa tsisy tsony ny anana raha ty ny alafo hoe angoaina fotsiny ianao. Nefa hoy ny tompo hoe mangatà, na inona nangatanao amin'ny anarako de ho azonao izany. Riavako, mivavaha ianao, mandole ianao, lazao am' Jesosy ny ao anatin'ny fonao rehetra ary indrindra ny fialanao amin'ny ratsy sy ny fandehananao amin'ny fahamarinana, ialana amin'ny kolokolo rehetra, mihaino vavaka ny tompo. Hoy ny Efesianina 4:9-12, mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Mivavaha mandrakariva amin'ny fanahy. Tenin'ny Efesianina, tenin'ny Paoly izany. Efa nilazaiko ihany ty hoe indray andro Billy Graham, lay mpanompon'Andriamanitra mpitoroteny eran-tany na ny tanina, hoe inona ny reverinao fa zava-dehibe indrindra amin'ny fanarahana ny tompo. De izy hoe zavatra 3 izy no heveriko fa zavatra lehibe indrindra, zavatra 3. Voalohany ozy de zao,
vavaka de nijanona kely izy. Ary ny faharoa indray de zao vavaka de nijanona kely izy. Ary ny fahatelo indray de zao vavaka. Io ry havako, io no sekret, io ny fanalahidy, io ny zava-miafina firesahanao amin'Andriamanitra, fanananao firaisana amin'Andriamanitra, firaisan'aina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Aoka olombavaka ianao, aoka olombavaka, tsy amin'ny herin'ny tenanao fa herin'ny fanahy masina zay tsy azonao raha tsy manam-piaina mibavaka ianao. Feno ivavaka ny fiainanao, aza mandeha na miankina amin'ny fahalalanao na fahendrenao amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny tsy fahamarinana. Angamba ao mpiasanao ianao misy problema, hiditra sy tsiditra ny olona rehetra manao soni daholo manaiky, ianao efa nanao soni ianao fa tsy anao kolikoly, ina no ataonao? Vavaka de mijoroho, vavaka mitadiava ny tompo, mibeba amin'ny otamora mety mahazo sy ny fahalemena rehetra. Ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra, ino ataovy mameno ny fonao sy lara-pahamehana fanjakan'Andriamanitra. Satria nahoana? Satria zanaky ny fanjakana ianao, fa tsy zanaky ny devoly, zanaky ny fanjakan'Andriamanitra ianao, handova lanitra ianao, any destination finale any an-danitra. Azadino fa mpivahiny ianao no aty ary manana fonenana ary. Ka tsaho ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Ary ka tsaho indrindra ny fahamarinana, Jesosy ny fahamarinana. Raha manana an Jesosy nefa tsy mandeha amin'ny fahamarinana de tsy manana azy izany, fa fanahy mamitaka no miasa ao anatinao, na dia manao asa-piangonana azy, fanahy mamitaka rehefa tsy mandeha amin'ny marina. Jesosy dia fahamarinana. Mahireza fampandresy ianao satria ao anatinao ilay fanahy ny fahamarinana, fanahy ilay nanangana an Jesosy tamin'ny maty. Io Jesosy io no mombanao ary manome anao ny fiadanany. Fiadanako no omeko anao. Na de mandalo fanenjehana azy ianao, de manome anao fiadanana Jesosy ary miaro anao izy. Tsy maintsy mandresy ianao. Mety seho ny eo mety mandalo an-tsaritra Jerôro Josefa reny, nampidirina tranomaizina nefa lasa premier ministre rehefa aveo, na mandalo fanenjehana azy ianao. Tsy maintsy tafavoaka ianao rehefa mandeha amin'ny fahamarinana, rehefa manana an Jesosy. Tsy maintsy tafavoaka ianao, izy mampandresy ianao. Fa eto amin'izao tontolo zao kosa, mijoro ianao ho vavolombelony, vavolombelony fahamarinany, tsy manao kolikoly, vavolombelony ianao, ary tena nanapa-kevitra mihitsy amin'ny fonao miaraka amin'ny fanahy masina zay hanampy ianao. Fa ianao de tsy ho lavony izany, tsy anaiky izany, miaraka aminao ny tompo, hanome hery ianao izy. Aza matahotra hoy Jesosy, aza matahotra zay mamono nofo, fa zay mamono ny fanahy no atahoro de Andriamanitra. Fa ianao kosa matahoran'Andriamanitra, ary ho hitanao fa hanome voninahitra anao izy. Izany fanekenao izany omen'Andriamanitra voninahitra ianao, ary ho lehibe ny valim-pitianao satria miandany amin'ny Jesosy Kristy ianao. Ivavaka isika. Misaotranao zahay ry Tompo Andriamanitra eo no ny fitiavanao. Misaotranao zahay aty amin'izao tontolo zao mety ahitana fahoriana, nefa matokia ho ianao, izaho efa naharesy izao tontolo zao. Zay miaraka aminao de maharesy izao tontolo zao, maharesy ny fakapanahy, maharesy ny kolikoly, maharesy ny tsy fahamarinana, satria tsy irery zahay, fa ny fanahy ny fahamarinana no amenona ho anay andehanana iaraka izany. Ko ampaherezy ny olona rehetra zay nandre zany antsoantso izany, andeha amin'ny fahamarinanao, ary tsy atahotra hijoro vavolombelona mba ho voninahitry ny naranao. Amin'ny anaranao ry Jesosy no angatahana izany. Amen. Hoy ny soratra masina,
ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana fa 4 andininy fa 4 tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao asa vady-drano miady amin'ny kolikoly ndao hifarembona ato amin'ny tohivaka ny fahamarinana chaîne d'honnêteté mifanekenao ijoro eny amin'ny sehatra misy anao dia efa dingana lehibe alaoery ary midira ho mpikambana ary etaniko ny hafa tsy dio ny page Facebook chaîne d'honnêteté sy ny tranokala www.chaîne-d'honnêteté.mg renareo teo ny fandaharana chaîne d'honnêteté